Fahanaratsika ny vaovao avy eto an-toerana dia iresaka iverenantsika kely ny mikasika ny taranja haiady ny taekwondo raha ny marimarina kokoa tamin'ity androany ity no nanatanteraka ny hetsika izay nataondry ireo ho fitadiavam-bola ny avy ao amin'ny club ny dynamique fitadiavam-bola izay entina etsihana ho an'ny taom-pilalaovana 7-24 manaraka ny indray sy entina ampihodinana ity club ity. Volanina teto amin'ny Espace Orion akadra tombondray androany ny fianakavian'ny taranja taekwondo sy ireo mpiaradia amin'ny club ny dynamique. Ity andro ity tokoa mantsy no nanatanterahana ny hetsika ho fitadiavam-bola ho an'ny club. Vola izay entina iasana mandritra ny taona ho avy iny sady ihany koa ho ampifaliana ireo mpikambana naka anisan'izany ny fitondrana azy ireo ho hiala sasatra ivelan'ny renivohitra. Maro ireo tonga nanotrona ny dynamique tamin'ity hetsika ity. Anisan'ireny ireo mpikambana, ny ray aman-dreny ny mpakafy ny taranja taekwondo sy ny olo-manan-kaja maro. Anisan'ireny ohatra ny Dr Dalex Randriamiarantsoa izay prélisitra amin'ny candidat Fredy Andriambelo Radjofer na Idadou izay milatsaka ho vidiana ho solombavambahoaka ao amin'ny boriboritany fahatelo. Ity candidat ity izay tsy nitsahatra nanampy ireto mpikambana eo anivon'ity club ny dynamique ity ary dia izao niara-paly tamin'izy ireo androany izao.